Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka ny kotao gasy ny tenako androany isika dia nderesadresaka ny mahakasika ny tohiny ilay raharaha gasikara fensoa izay nahazo fiantsoana moa izany gasikara fensoa zany teny misampana helika bevava tamin'ny 7 décembre lasa teo ka ny 20 décembre no nanaovana izany fanadihadiana mahakasika ny gasikara fensoa izay fa milohan'izay dia azadindro ny manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravona andrenevitra rehetra iny anaovantsika vidéo manaraka eo azadiny ihany koa ny milaiky ny vidéontsika ary azadiny toraka izany hatrany ny miabony amin'sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa amin'izay tagas toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany dawary meloha ny dirantsika lala amin'izay raharaha gasikara fensoa izay dia tsara marihina hatrany fa ny watagasy dia famitianam-baovao izay mivoaka isanandro ka atao anatin'ny vidéo mba afahantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny zavamisy eto amin'ny tany sy ny firenena tsara marihina fa teo amin'ny adiny efatra teo ny fitazomana ny gasikara fensoa izay mpanao gazety ny Real TV mo ity farany tetsy amin'ny sampana fikarohana helika bevava fiadanana tamin'ny zoma 20 décembre lasa teo nalefanody izy taorian'izay fa mbola mitohy ny fanadihadiana maro tamitsika no nametra pantanina hoe inona ny antony izay nahatonga ny gasikara fensoa nahazo fiantsoana eny amin'ny sampana helika bevava izay tsy inona ny antony izay nahatonga ny gasikara fensoa nahazo an'izay fiantsoana izay fa noho ny raharaha invité du jour izay nirahana tamin'ny Christian Tabera araky ny nambarany mpitsolo vavazy hatrany mahakasika ny raharaha fiantsoana ny gasikara fensoa izay dia maro ireo olom-pirenena izay naneho heviny tato anaty tambazoratserasera Facebook toandry miary Rasolo Farjon naneho ny heviny manoloana ny fampiantsoana any namana mpanao gazety gasikara fensoa miary Rasolo Farjon izay mpikambana ao amin'ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na OGM teoloha ny fahalalahany asa fanaovana gazety no tsy misy eto Madagasikara raha toa ka resaka tao amin'ny fandaharana invité du jour nanasany gasikara fensoa vahiny no hiampangana sy hiantsoana azy eny amin'ny sampana helika bevava hoy izy nametraka ny yahiny nambarany fa voatohintohina ny asa fanaovana gazety eto amintsika raha izany tokoa no zavamisy na izany aza dia ny fivoahany gasikara fensoa ao anatin'ny fanadihadiana atao aminy no tena hahafantarana izay tena antony hiantsoana azy hoy hatrany miary Rasolo Farjon raha fintinina moa dia niantso ny miaramila handray andraikitra manoloana ny zavamisy ankehitriny i Christian Tabera izay vahiny ny gasikara fensoa tamin'ny fandaharana l'invité du jour ary niantso ny vadiny miaramila rehetra ihany koa izy mba hanaitra ny sain'ireo vadiny mba hahatsiaro ilay teny faneva hoe ho an'ny tanindraza ka izany no nahatonga any gasikara fensoa voahantso teny amin'ny sampana helika bevava natao fanadihadiana mbola ao anatin'izay hatrany dia fantatra fa nosamborana teny Ambohibao tamin'ny 7 décembre 2024 andriamatoa Christian Tabera ary noentina ao amin'ny zandaria misahana ny helika bevava fiadanana araka ny vaovao voaray hatrany etsy andaniny kosa dia nalefanody gasikara fensoa fa tsy mbola nazahoam-baovao ny momba any Christian Tabera tsy ahivina fa efa niantso ny fitondram-panjakana mba tsy hamerenana ny fisamborana sy fanenjehana ny zanany ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana zanaka Sud-Est volana vitsivitsy lasa izay arantsika eto ara mety hotohiny izay fisamborana any Christian Tabera izay raha izay raha mahakasika ny Christian Tabera sy gasikara fensoa ndao ara horetsantsika vetivety ny vaovao izay mahakasika ny sombavambahoaka ary ny gouvernemanta fantatra fa nolavin'ny gouvernemanta ny fihonana mivantana na fasafasy eo amin'ny sombavambahoaka atao amin'ny anteny miram-pirenena efa nahavoaray taratasy ny teny anivon'ny anteny miram-pirenena fa tsy ho avy amin'ny fihonana mihitsy ny gouvernemanta mikatona ny efitrano fivirina eo anivon'ny anteny miram-pirenena na mafisin'ireo sombavambahoaka fa fanitsikitsahana ny lalam-panorenana ny ataony izao gouvernemanta izao izay say ara tomboky lasy tomboky vavy ny mahakasika ny vaovaontsika mitindray mitoraky tia ka dia manasatsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona andrenevitra ndrerehetra zeny anaovantsika vidéo manaraka eo manasatsika ihany koa ilaiky vidéontsika ary manasatsika tanandroa hatrany mba hiabone amin'ny sainatsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amsesy tombotagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia marary soa Tsy mio omeka me mito sasa miano tsiny fa lovy aminao zao tsy